Ia vetivety kely resaka fotsiny mahakasika an'le hatramin'izao dia mbola tsy misy foana ny couverture nationale ny hainao manjery mahaleo tena zany na hoe le privé. Avelao ray tompoko mba hanao afaka manao couverture nationale amin'izay ny ianao manjery privé satria anisan'ny vecteur ny fampandrosoana izy io. Ny réseaux sociaux zao a couverture nationale, tsisy hoe Facebook dia eto Antananarivo ihany no mahita anazy na n'aiza n'aiza fa international no mahita an'io daholo ny olona rehetrarehetra. Dia sao dia mba efa fotoanany koa zao a anaovana an'le hoe mahazo alalana amin'izay ny média na télé zany na radio privé te hanao couverture nationale satria io taloha dia fangejana koa izy io, fangejana hoe maîtrisena an'le communication dia ny radio sy ny télé mpanjakana ihany no afaka manao couverture nationale. Ka sao dia mba fotoanany zao satria décalé fotsiny ianao satria ny réseaux sociaux any efa mandeha international. Maninona raha mba tonga dia atao omena lalana daholo ny radio sy ny télé zay olona afaka manao an'izay, hananan'ny olona fahalalahana miteny fampitana ny vaovao ary ahafahan'ny olona any amin'ny faritra mba manana vaovao hafa fa tsy vaovao TVM sy RNM fotsiny ny azon'ny olona, ankoatran'ny ao Facebook izay isorana indrindra satria ny ao amin'ny Facebook dia afaka maheno ny olona, afaka mahita ary afaka mijery. Dia aleo ngamba mba alefa amin'izay izy mba ahafahan'ny point ngeda be ho anareo amin'izao eo amin'ny fitondran'izao ora zao no ataonareo hoe manomboka izao dia afaka mitatra mankany amin'ny faritra avokoa ny radio rehetra manana fahafahana hanao an'izany avy eto Antananarivo. Zany hoe tonga dia afaka manao couverture nationale daholo ny radio rehetrarehetra n'inon'inona. Dia rehefa avy eo koa ilay izy tsy tonga dia asiana an'ireny hoe mise en demeure daholo zay tsy fantandremo fa zao no tsy azo atao, fantandremo fa tsy maintsy mitanao ohatranareo, fantandremo fa tsy azo manasa ny anina nareo, fantandremo fa asiana ianareo raha manao an'ity sisy ity. Avela ilay olona ho libre fa ampianarina mandray fitenenana mpanajana. Zay ihany ny vahaolana dia ilay izy fotsiny reny anie afaka indramin'ny fanjakana rehefa raha ohatra misy panina na hoe misy any amin'ny toerana hafa tsy tratran'ny radio Madagasikara na tsy tratran'ny télé-mpanjakana dia afaka mifampita hoe amin'ny lera ohatr'izao iteny ny filoha dia tsy maintsy alefa ao daholo amin'ny télé rehetrarehetra ny communication. Afaka manao fanarahana tahaka an'izany hoe any amin'ny toerana ohatr'izao mbola tena tsisy télé mihitsiny dia manao appel d'offre koa ny fanjakana ohatra hoe omena lalana haingankaingana izay manana fahafahana hanao any amin'ilay izy dia mba misy manaraka manao contrôle fotsiny aty aoriana. Fa raha vao tonga dia feranao aty amin'ny voalohany ilay izy hoe dia zao ny fepetra dia zao ny fepetra dia ihany dia ny fepetra maninona izy teo manapotsitra dia tsy misy fivoarana satria reny hainao manjery ireny no tena mampivoatra satria amin'izao ny tsy manana excuse intsony ao amin'ny fitondrana satria n'inon'inona ataonareo ao dia hitan'ny olona ao anatin'ny ray sy valo dia hitan'ny olona hoe aika izany ohatr'izao tsaratsarain'ny olona fotsiny izay mahatonga ana mi-insiste foana amin'ilay resaka communication hoe ataovy tsara ny communication anareo mba ahafahan'ny olona manana confiance aminareo fa tsy ny olona any ivelany mamoaka an'ilay izy na ny olona namanam-pamadika miaraka aminareo ihany mamoaka an'ilay izy dia lany andro mamono afo fotsiny nareo, lany andro mamono afo fotsiny satria mety misy ny lapsus moa zany iny tsy problème hoe tafiteny kely ohatr'izao dia iny tsy maintsy mamono afo n'iny ianao rehefa eo fa le fomba fiasa mihitsy zany tsy afaka misy communication mazava raha tsy mitandrina ianao zany avoakanao haingana ilay izy mba tsy hiparitahany satria vao miparitaka io dia lasany daholo ny olona dia nefa ianao tsy azakan'le fanaratsiana ny attaque personnelle sy ny sisa rehefa eo. Fa ny attaque personnelle dia ça fait partie amin'ny communication mihitsy ka ny attaque personnelle mety marina ka raha resahanao diffamation fotsiny ilay izy dia tsy diffamation zany ilay izy satria la vérité ilay izy zany. Dia hiatraiza ny fetrany ka ny fetrany dia ao anatin'ilay fampianarana ny olona hanao an'ilay fampianarana
teny ihany ka mba ahafahan'le fampianarana mandeha de omeo couverture nationale ny radio sy télé afaka manatanteraka an'zany zay fa de misaotra antsika rehetra de aok'izay fa sao de fotsetiny roro amin'ny farany.